indray mbava mahakasika kosa ny voanivony tafika sy ny fifandraisana amin'ny firenena frantsay ihany koa moa nahazo fiaramanidina tetika iray avy amin'ny République française moa ny tafika malagasy ka androany no nanolorana izany tiany vato lanonana izay natrehany ambassadeur français sy ny ministre ny folo alinda malagasy. Mitetina raha etsero ity fiaramanidina tetrana atolotry ny gouvernementa frantsay ho an'ny tafika malagasy ity ka teto amin'ny tafika nabakabaka teto ivato no nanatanterana izany. Na ny ambassadeur français Andriamatoa François Goldblatt na ny ministre ny folo alindan général Lucien Rakotoarmasy dia samy nanamafy fa ilaina amin'ny ady amin'ny tsy fahandriam-pahalemana sy ilaina amin'ny fiatrehana ny loza ara-voajanahary ny fiaramanidina tahaka itony. Io tetrasy izay natolotra androany io izany ny fahaefatra nomen'ny armée française. Atsika ao anatin'ny fiaraha-miasa bilatéral filaza azy amin'ny armée malagasy sy ny armée française. Efa misy ihany koa rally anankiray roplanina lehibe koa afaka mitondra olona anakiefatra fa ity moa zany anankiroa. Araka ny tenenin'ny Andriamatoa ambassadeur teo dia anisan'ny manampy antsika BDP ihany koa io roplanina io ny fanatanterahana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Afaka manao zavatra BDP izy manao reconnaissance mitsirika zavatra misy ety ambany ity. Et nous avons ce matin une très belle illustration de cette coopération en matière de défense. Cet appareil, certes de petite taille et modeste par ses capacités, est néanmoins une pierre importante dans l'édification de ce que nous espérons être la construction pour l'avenir d'une véritable force aérienne de défense de Madagascar. Fanamafisana amin'ny fiaraha-miasa ao Madagasikara Frantsa izao tetika izao ho hiatrano ny ambassadeur frantsay. Raha totaly dia efa efatra hatreto ny fiaramanidina tetra ananantsika malagasy. Mahatsara azy na dia kely aza ny toeram-piantsonana dia efa afaka hipetrahana. Nisy ny sidina andrana natao teto.